Rehetra mbola falitsika tsirairay fitafiaraketana io iaraka hidiran'Andriamanitra, iaraka hifaly ihany koa sady iaraka handray tena avy amin'Andriamanitra. Dia anio isika dia handray ihany koa vahiny iray namana zoky. Tsy zokiana amintsika izy any, zoky tena fanantenana avy amin'ny radio Vavamasoa izay mitondra ny fampianarana, mitondra ny lohateny hoe saia miavaka. Na mpahatongavatsika tsirairay eto ary dia efa miavaka ao anatin'ny rehetra zao anatin'ny manao soaly Halloween, tsy haiko tamin'ny manderaka tonga mantsika mety mahita nanao déguisement daholo, fa tsika eto mifandonantsika dia efa maneho fa miavaka tsika ao anatin'ny tompo. Tsy ho ela ny tsy ho lava resaka fa ho atombotsika amin'ny vavaka izany fotoana izany, miaraka vavaka tsika. Andriamanitra rainay eo mbola midera misaotra mankalaza nanao izahay ny amin'ny fiandro anao izay nomeno anay io tompo. Andro izay natokanao manokana andraisanay fampianarana avy aminao. Apetraka eo ampiaratanao tompo ny fotoanandroany. Ianao tompo no hoento miaraka aminay io ary mino kosa tompo fa eto ianao ankehitriny. Apetraka ampiaratanao manokana tompo ny filondrany fotoana manontolo tena hoe andehantsaka isandany eo ambany fanatranao. Ka dia aminao tompo na nanazavoaka izany. Amen. Ian'ny zareo manana toetra be dia be Andriamanitra dia manana fiadarana, miantra ary tiantsika izy ka kehitritsika dia manasa ny STK hitondra antsika amin'ny hira fiderana, hitondra ny lohateny hoe izy manasa ny STK tsika hiakatra dia I want now.
Salamo 23 mianjiny rehetra. Rehefa hita izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpiandry tsara. Salamo nataon'i Davida. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandray amin'ny ainaiso izy, mitondra eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Mitsoraka azonao sy ny tenao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, no mahasofavarika ianao. Manositra dilo lohako ianao, ny kapoaka feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetra ao an-trano Jehova andrilavo. Eny, ao anatin'izany hoe sahy miavaka izany dia mila tanitsika mafy azy ananantsika mba tsy hisy akany satroboana risika. Ka manasa ny groupe GDL ao amin'ny MPLCA
Iarahivavaka izy misaotra anao zay Jesoa satria mbola nomena zao fotoana izao ary andre ny fampianarana avy amin'ny mpanomponao. Misaotra anao satria nitantananao izay ka tonga aketo dia enganeto koa mba hifantoko tsara aketo ny sainay ary ny mpanomponao zay tondra fampianarana dia enganeto koa anao ny fanahy masinao ny anteny azy ary mba hovarena tsirairay avy ary ireo tanora zay mbola ho avy dia enganeto koa nany mba hiaro izy ireo mba ho tonga soamantsara amin'ny naranao Jesosy Kristy nomantany vavaka izany. Amen. Iany zareo tonga amin'ny fotoana izay efa nandrasantsika ka tsy ho lava resaka intsony fa manasa ny zolokena fampianarana andrasay tiana. Mety na mitazomiko ary fa mahitanao mianaran'i Jesosy dia miaraka anao finaritra indrindra dia tsy maninona foana raha mitsikitsiky aloha dia mitsikitsiky amin'ileo akaikinao ianao jeka kely ny tareny sotra ny tompo fa tonga soeto izy dia tonoany amin'ny fiadanan'ny tompo any fa fantatro hoe olona tena tia Jesosy mihitsy ho mipetraka eo akaikinao io tena nikely anazy mihitsy zany hoe tena tia Jesosy ianao hoe tena tia Jesosy. Feno fifaliantsika afaka miaraka eto amin'ny etsy mety tsy tena mbola fantatrao tsara dia manao présentation fohy aminao aloha amin'izay tsika somary mifankalala kokoa. Tiana aloha ny anarako. Iza moa zany zao ny anaranao? Adora ngay samy teny prénom na tsy hoeniko raha prénom anao dia teneny mafy isa telo dia samy teny prénom daholo tsika izay fiantsonanao isa roa telo tiana. Falinao fantatra anao dia faly miaraka aminao amin'ity famelabelarantsy hianatra an'izay hoe nitanjotsika senao zany rehefa tapitra izao fiarantsika mianatra izao rehefa mody isika mbola misy fiderana ihany koa iombonantsika rehefa ho arinan'izay dia mody ianao tena heninao mihitsy hitanao ohatran'ireny avy nijery film reny dia ianao zany ny rôle fa tsy ho hitanao moa fa tsy tena hoe ianao ny rôle le izy fa misy rôle be mihitsy izay hoentinao mody miaraka aminao dia sainao samiavaka. Tiana ny fiantsoana afaka ataonao hoe zoky tiana mety taony izay mamety anao nataony hoe tiana fotsiny koa tsy manino. Dokotera ny asako anankiray fa
tsy izay mihitsy aloha ny atongavako eto amin'y ty fa mpitoron'ny filazantsara ihany koa no asa fanompoana tena tiako ery dia miandraikitra ny radio vaovao masoa any amin'ny Madagasikara any zany radio vaovao masoa zany koa afaka inoanao aty ampita-dranomasina amin'ny mandeha foana mandeha hatrany izy mitape fotsiny anao amin'ny Google hoe radio vaovao masoa dia klikenao dia mandeha zany radio vaovao masoa zany radio ara-pilazantsara tsy misy hoe anara-piangonana hoentin'ny radio vaovao masoa fa misy hoe anarana Jesosy rery any mety daholo koa izay anonanao azy aza sahirana mihitsy na Jesosy na Jesosy izy aby any Jesosy etontsika dia miray feontsika miray fody atonontsika mihitsy hoe Jesosy any Jesosy irery any zay nitoriany zay radio vaovao masoa zay dia faly amin'ity ity ifampizara aminao an'izay hoe sahy miavaka zay andao mbola hivavaka da hivavaka aloha Andriamanitra rainay feno fankasitrana anao mianaran'i Jesosy hatrany izahay fa noho ny fitiavanao no ny asa ny fanahinao tsy navelanao tafandrimandry tany amin'izay misy anay tany izahay eny mety nampatonga anay teto mety misy antony be diabe ka satria ilay namanay nitaonanay teto na satria koa izay manana anjara hirana na tsy fantatra fa izao Jesosy ny fantatray dia ity ianao mihitsy kay ny invité anay teto ianao ny nanasanay io toerana ipetrahanay io raha efa nipreparenao efa ianao ny nanomana azy ianao ny tonga voalohany tato amin'ity efitrano fiantsoana ny anaranao ty dia manao tonga soa anay tsirairay sotra tompo amin'ity izahay mandeha tahity izay hoe te hianatra tompo tianay hoeny mihitsy zany le teny le ao anaty baiboly milaza hoe tahaka ny tantely ao ambava hoe ny teninao dredresaka efa mamaky ny teninao tompo dia ohatrany tena ohatrany hoe gauche droite be mihitsy dia tsy hitanay hoe aiza ry zany fa ny fantatra dia tsy efa ny sainay mihitsy akory ny mamoaka ny hevitra ny teninao amin'ity miresa manokana aminay sokafana amin'ny anaranao ny vavahady-tsaina rehetra io fona io sokafanay io tompo dia mitenena amin'le tandrify anay tsara iny mihitsy fa zany tsy malalandreto olona rehetrareto fa ianao mahafantatra tsara ny fiainany ankehitriny mahafantatra ny passé ny lasa ary fantatra ao tsara koa no aviny dia te hiditra antsihatra ianao ao ara-mitenena aminay fa namasina aza vao tsara ny aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy amen iresaka zantsika senao hoe andao tongonina mafy hoe ahoana moa izy teo sahy miavaka ny zavatra voalohany isariako ny sainao dia hoe hitanao misy fanjakana anankiroa eto ambonin'ny tany ngamba ho ianao hoe misy fanjakana 180 quelque chose hectare eto ambonin'ny tany misy fanjakana anankiroa rehefa atao ny compteny rehetrarehetra dia ny fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'ny aiza reo ihany mizara ao anatin'ireo ny rehetrarehetra ny fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'ny aiza aleo aloha jeran'ity tenin'Andriamanitra ity tsika senao ao amin'ny Lioka 1:20 ny misy azy 5:7 sy ny 20 raha hitanao ilay izy dia andao rangaha miara-mamaky dia amin'izay koa sady tsy matory ao amin'ny anaran'ny tompo ane hoe ary raha Satana koa aza ny miady an-trano ahoana ny aharetany fanjakany fa hoy anareo Belzeboba no amoahako ny demonia fa raha za mamoaka demonia amin'ny herin'i Belzeboba dia amin'ny heriniza kosa no amoahany zanakareo azy koa amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amoahako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra tenan'i Jesosy io ny zavatra sotomintsika ao anatiny dia ity ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany nidina nofo tetỳ ambonin'ny tany dia milaza hoe misy fanjakana anankiroa misy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanjakan'ny Satana
ny fanjakan'andriamanitra sy ny fanjakan'ny satana. Zay ny fanjakana anankiroa misy ary zay ihany ny misy. Ny hafa rehetrarehetra misitrika ao anatin'izay avokoa. Dia rehefa miara-mianatra eto tsika dia mandinika zany hoe aiza ho aiza ary misy atsika. Raha mijery ny amin'ny fanjakany maizina aloha tsika. Ny fanjakany maizina izay androany zao dia fankalazana ny fanjakany maizina. Izay mihitsy zao ilay atao fahasoavana be. Mety tsy hitan'izay any amin'ny direct tany moa fa manao fotsifotsy ny tanora miakatra ety rehefa mihira izy. Tiako ery zany tsy nalala zava-toko moa tsy manana akanjo pika be aty fa tsara mihitsy. Eny tsy le ivelany fa tsara be zay fa le fanjakany maizina satana ny manjaka. Ny amin'ny Efesianina toko 9 any anjeny 2:12. Rehefa miara-mianatra eto aloha tsika dia aza taitaitra mihitsy ianao dia aza reraka fa tsika zany dia mijery baiboly ao le fiainana. Misy baiboly aloha zany ny telefonina sesa tsisy. Ay misy. Raha vao tsy misy azy dia atao any amin'ny poubelle. Tsy tena misy ilana azy be. Ao moe. Efesianina toko 9 anjeny 2:12 zao tsara ny tena tompo. Isika hoy ny tenin'Andriamanitra tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Zany ny soratra ao anatin'ilay Efesianina toko 9 ao. Ny dikany nous sommes en guerre. Ao anatina ady isika. Na tianao na tsy tianao tsy hoe akory zaratsika tsy any Israely tsy ary amin'ny Gazary fa tsy ao anatina ady hatrantsika. Ary ilay iediavatsika tsy le olona nangalatra ny olon-tianao akory ny adiadiana. Zafady fa matetika tsika senao disoady fa le mpanjaka ny fahamaizinana satana zay. Ale amin'ny Isaia 4:10. Aleo aloha vakiana mihitsy avadio kely any aloha ny baibolinao dia vakiko aminao ny Isaia toko 4:10 ny etombohan'ity satana ity inona ny probleman'ity satana ity? I satana nge Lucifer zany ny anarany. Fantatrao moa zany. Mahafinaritra be androany misy sady misy fiderana miakatra ety aloha ety dia misy fizarana tenin'Andriamanitra. Fantatrao moa hoe pitarika groupe de louange. Zany Lucifer zany. Archange. Arkanjely. Chefon'ny anjely zany rehefa adika amin'ny teny fitenitsika any chefon'ny anjely ary anjely mpiteran'Andriamanitra tany an-danitra. Fa nisy problema kely tany amin'ny tany izay mila hitandremantsika tsara ihany koa. Ao ny vakiana ny anjeny 2:12 hatramin'ny 4:5 amin'ny Isaia toko 4:12. Zao soratra hoe endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iekarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana ny amparany avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avonirao anaho ka ho tahaka ny avo indrindra. Kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any amparavodilanitra ianao. Ny probleman'ny satana ary sakaiza dia te hitovy amin'Andriamanitra izy. Voan'izay pozony frearean'izay izy. Anka nalatsaka Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany izy ary voalaza ao amin'ireo tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 2:12, toko 4:12, toko 5:12 mitovy daholo ny zavatra tenenin' Jesosy amin'ireo. Manambara hoe hitanao no midomine an'ity tany ity. Ny midomine an-tany mila azontsika tsara zany fa raha vao tsy azontsika tsara dia diso paika mihitsy tsika amin'ny fiainana. Ny midomine an-tany tsy ny G7 akory, tsy ny Chine akory, tsy ny Amerikanina akory, tsy midomine an-tany tenenin'ny tompo mazava. Dominateur du monde ny tenenany azy amin'ireo verset Jaona 2:13, Jaona 4:13, 4:13. Satana no antsoina hoe andrina n'izao tontolo izao.
na tianao na tsy tianao na mahafalifaly anao mainao zany fa tsy te ianao zany zay no izy fa izao nefa ny teneniko anao tena manampy atsika mihitsy ny fahalalana an'izay satana dominateur du monde andrina n'izao tontolo izao io zavatra rehetrarehetra io tazomon'ny satana ohatran'ny marionnette hitanao io satana io fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra izy fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra ny tanjon'ny satana belabe ny teny afaka raisitsika fa andao nefa kitsika senao miaraka ny tenan'i Jesosy amin'ny Jaona toko 10:10 ny tapany voalohany ahoana hoy ny tompo miara-mamaky tsika senao ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana androany dia te hiteny aminao mazava tsara hoe tu as un ennemi na mino ianao na tsy mino dia manana fahavalo tsika senao ianao manana fahavalo fa fahasoavana be ny conscient hoe aya manana fahavalo ny tanjon'ny fahavalo zavatra anankitelo dia anankitelo ny angalatra aleo miara-manonona indray mandeha tsika inona ny tanjon'ny fahavalo angalatra amono andringana zany ny tanjon'ny fahavalo ary fantatrao ve fa ianao no eo amin'ny cibleny saiko ianao rehefa nanao andreny jeu ana fléchette kely reny dia misy an'iny cible iny fantatrao no indrindra rehefa hoe to mipetraka andro talata be ty aloinina be ty dia ianao mipetraka eto hoatray déclaration de guerre amin'ny devoly mihitsy ange zany cibleny ianao mila tonga saina ianao ny zavatra ataony devoly tsy misy afa-tsy zay ny ataony mitady ny angalatra izay anjara tsara rehetra ny manin'Andriamanitra ao anao mba tsy hanananao ilay fiadanana fa tonga ny fiainanao hisurvivre hainao ve ny différence amin'izany vivre et survivre atonga ny fiainanao vonoiny a petit coup devoly ange mety tsy havita manala ny ainao satria ny aintsika n'Andriamanitra zany Andriamanitra manana ny teny farany fa firifiry ny olona za koa tao anatin'izany olala za nge ravako taloha tamin'io taonanao io problema be za fotsiny velona teny mbola tsy mivoaka ny feraparako fa za mifaty mandehandeha olala tena matrikaka be tseo fiainana tena niezaka amin'ny survivre hitanao ny différence amin'izany survivre sy vivre ny survivre miezaka miaina ianao sao dia miezaka miaina zao kaity zany ny fiainana fo maragnana olala zany latsaka indray lay lanezy olala mifaririnina zany indray ty zany ve ny fiainana sao dia mba efa tena azo ny fahavalo ary ianao ny tedava fahavalo andringana ianao ve tsy efa mahita ohatrany hoe voaringana zany jarainao nge amina génération anankitelo mifanesy ny mamanareo tsy fantatra hoe izy ny vadiny rasy loha mamanareo mety tsy ianao ty hafa tranga hafa fa enony ohatrany misy anankitelo koa ny dadanao ary tsy fantatra hoe iza dia ianao koa ve ohatrany tu vas répéter la même histoire ohatrany mahagaky ahoana le fiainana ohatrany tantarany tary aloha tary ny devoly ange zay te andringana ny génération anao mihitsy zay ny tedava fa andao tsika senao tsy anaiky ahoana ny fomba fiasan'io fahavalo hitanao io devoly io za tena diso hevitra mihitsy tamin'ny devoly io zao zao io manao aloinina ny vahoaka ny ivelany any se déguiser en mort za zany nieritreretiko mihitsy taloha hoe ny devoly dia ohatrany olona ohatrany lavatandroka be dia mainty be dia misy rambo be dia mampitotra be za aloha mbola tsy nahita fa ny devoly ange ravako fanahy sao hoe renao eritreritra hoe
indray andro le devoly a ianao ve mety mieritreritra hoe possible misy mpangalatra hono zany tonga ao an-tranonareo dia mandondona dia manao hoe odio dia inany ianao manao anaty za ve afaka mangalatra le iPhone tananao iny mba angalariko kely dia ty écran anareo 100 pouces ty koa angalarina ianao ve mieritreritra hoe olona normal zany tea mpangalatra tsy izy misy ty fa averinao fa mpangalatra ohatr'izany ny devoly ka ho fantatra hoe ity oay subtile be ny fomba ataondra avako inona ny fomba ataony tsagoba toko 4:7 andao nefa kina amin'ny anaran'ny tompo ahoana ho le tenin'Andriamanitra tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao aloha misy problema kely hitanao io devoly io ny fomba hisarihany atsika atao ny tarehantsika senao handrafy an'Andriamanitra fahavalon'Andriamanitra nge izy fantany tsara mihitsy fa Andriamanitra tena dalam-pitiavana anao dia ataony izay atonga anao hitsangana ho rafin'Andriamanitra afahany mikitika an'Andriamanitra tarihany handrafy an'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny fisakaizana amin'izao tontolo izao raha sy tsara aloha isaina tsara tsika se misy tenin'Andriamanitra miteny zao natoko 7 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba sy overy izay rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay ainao izay teny izay dia indraindray ianao zany mieritreritra hoe finona ihany zany fa le misy teny any amin'izao voalohany toko 2:5 milaza hoe aza ty izao tontolo izao sy izay eo amin'izao tontolo izao na iza ty izao tontolo izao izy dia tsy ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia te-hiteny ianao hoe finona ihany zany dia ahoana fa le zao tontolo izao zany ve tiavana sa hoe atao hoany tsy maninona nge hitanao avahantsika tsara ny olona eo amin'izao tontolo izao tena tian'Andriamanitra ary tena mila tiavintsika ho avy antsika rehefa eo fa ny filôzofia n'izao tontolo izao izay le tenenin'ny tompo hoe raha ohatra tsika senao mirotsaka ho sakaizany zany filôzofia n'izao tontolo izao zany dia tonga fahavalon'Andriamanitra Romaina 9:1 vakitsika miaraka indray ahoana le izy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana ahoana ny fomba hiasany io devoly io mahatonga ny fiainanao ohatrany hoe lasa faty mandehandeha ianao tsy misy tsirony mihitsy mandreraka be du matin au soir zay ange fa nandaitra zay le pozina fahafatesana lefa ny devoly ny ataony amin'ilay izy ange kitiantsika senao tarihany io nofontsika io mba io no tonga hidikte ny fiainantsika isan'andro ny devoly nge tsy hoe miditra amin'ny vantana eny misy olona hoe tena hoe possédé fa everiko hoe mety ho rare fa ny ataony devoly ataony izay atonga anao sakaizan'izao tontolo izao dia amin'izay ianao fahavalon'Andriamanitra ary ataony izay atonga anao handeha amin'ny nofo le nofo egalina ny amin'izao voalohany toko 2:5 hoe ny filan'ny nofo ny zavatra eritreretinao hoe le besoinnao tsy besoin normal ntsony fa efa tena hoe tsy tafiaina raha tsy mihinana pizza be mihitsy aloha lasa mibaiko anao le izy le filan'ny maso na efa manana boty anakefatra renao fa mivoaka indray promotion io mbola te hanana ihany tsy mety fa mila manana filan'ny maso nirehaka momba n'izao fiainana izao ohatrany tsy afa-po ianao raha tsy misy 5000 j'aime misy followers be da be sakaiza le nofo zany kity amin'ny devoly dia mieritreritritsika hoe ohatrany sava kosa nefa fa nefa avy eo ane ohatrany hitanao le ohatrany le rehefa le dozy be iny zafady fa za rehefa miteny zany dia tantaraiko amin'izay fandehany azahoana ho azy
dia avy eo ny ampitso maraina ianao a makafoka be mihitsy magaga be dia mahavarivariana mihitsy any amin'ilay olo ahoana tokoa raha ny itiavana an'izany fa misy fomba fiasa jerenao dia koritiana kindro indray ara-maritsika sanao ahoana ny teny koritiana faharoa toko faefatra andiny fahatelo sy faefatra hoe fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay overy izany izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra ny ataony devoly ravako ataon'izay ahajamba ny masontsika tsy ahatonga antsika conscient dia mieritreritritsika hoe les zavatra éphémère azonao midikan'izany hoe éphémère misy biby antsona mihitsy hoe éphémère hitanao le ohatran'ny lolo moka tsy haiko reny vetivety kely izy dia maty tsy haiko tiana misy andray fa ny Madagasikara izany be tabe andreny rehefa ho avy ny orana midikany hoe éphémère ça passe ça casse vetivety io ny ataony devoly dia ataon'izay anajambana ny mason'ilay olona atonga anazy tsy anana n'le vrai vie le vrai vie hitanao ty devoly ty somary mitovitovy amin'ny ataosino tsy hoe akory hoe devoly daholo izany ny anina tsy zay tiako tenenanao fa spécialiste na contrefaçon spécialiste na piratage ny devoly ny zavatra rehetra ary lazaiko anao rehetra izay tsara amin'Andriamanitra Andriamanitra koa raha teo tsisy afa-tsy tsara aminy dia asiny contrefaçon daholo ndika zany contrefaçon zany saika izy fa tsy tena izy ohatrany hoe hitanao zao misy an'ity zany Chanel zany arsia tsy made in France zany mihitsy zany fa made in Italie zany fa ianao zany rehefa mijery any amin'ilay botika dia mahita Chanel mihitsy ty roboka ianao mahita an'ilay vidiny hoe $260 tena izy ty tena reraka angesykely hitanao impirimpiritra hatrany fosika fa aty ngamba aloha tsisy risque ny fosika tsy haiko loatra any Madagasikara ianao zany mana tena be mividy téléphone Samsung tena vrai Galaxy je sais pas quoi fa avy eo kele izy enim-bolana dia mitsoraka daholo izay afaka mitsoraka rehetra ao anatin'ilay izy dia avy eo ianao vao tonga saina hoe kay Samsung le nividiko lozako tony tena grave tsotra be sakaiza dia ampisainanao le fiainana iainanao zao tsika asianao miresaka zao so dia mba pas la vraie vie ary so dia mba tsy le tena izy so dia fosika aloha jerena tsara le fanjakany mazava anjakany Kristy any amin'izao natoko voalohany any rehefa nanambara ny atongavan'i Jesosy ao ane jerentsika an'izao natoko voalohany vakiko aminao ny anjiny 7 ianao afaka manaraka amin'ny baibolinao na eo ampitoeranao eo anjiny 7 hatramin'ny 13 zao soratra hoe izy tonga ho vavolombelona nambara ny mazava Jona mpanao batisa io tenenina io mba hinony olona rehetra no ny teniny tsy Jona nefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany izy tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa zay rehetra nandray azy dia menyero tonga zanak'Andriamanitra dia izay miny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra Jesosy zay tenenin'izay hoy ato aminao misy fanjakana anankiroa mazava ny fanjakany maizina sy ny fanjakany mazava Jesosy lay mazava inona no nataon'i Jesosy manokatra lalana izy ho an'izay mino ho an'izay manaiky hoe
mino azy zay le mandray an' Jesosy. Mandray an' Jesosy zany hoe raisinao anao le famonjena nataon' Jesosy, famonjena inona satria tamin'ny tompo hoe tao anaty aizina daholo ka tsika se any amin'ny Efesianina toko 2 manomboka 1:1 tantarainy mihitsy zay. Ao anaty aizintsika dia isotomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy zany sitonantsika avy aty. Ianao ve aty tsisy délestage mihitsy any amintsika ny Madagasikara, délestage mampivadika doha. Ka délestage ny téléphone-nanao 5%. Oh là là, ny batterie rehetra apla daholo dia mitsapatsapa ao amin'ny maizinao. Enjana be a. Hitanao mitarihan'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jesosy izy manokatra lalana mba hahatonga antsika ho lasa membre ny famille an'Andriamanitra. Tiako be mihitsy ho Efesianina toko 2:7-10. Hitanao zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 2:7-10 hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Misy fivavahana miandry ela be mihitsy zay vao atsangana olo-masina fa fantatrao moa fahasoavana be ny atao anatin'ity baiboly ity. Ay ianao raha efa nandray an' Jesosy ianao efa kotian'Andriamanitra olo-masina membre ny famillany. Any amin'ny Philippianina 3:20 amin'ny teny frantsay tsara tarebe amin'ny teny frantsay io te Philippianina 3:20 io zao soratra hoe nous sommes citoyens des cieux. Azonao moa zany dika zany poniny lanitra ianao zany fa mipetraka ety ambonin'ny tany, teratany lanitra fa irahany ety ambonin'ny tany. Zany ny olona rehefa voasiton'Andriamanitra ialao amin'ny maizina makao amin'ny mazava. Ny tanjon'i Jesosy amintsika tao amin'ilay jaonina teo efa nitonomoko anao teo ilay toko 7:5-10 hainao tsy anjery loatra averintsika miaraka ange fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo. Andraso loha aleo vaina aza atao hoe izao tontolo izao fa samy manonona mipirenao andray any dia zao tiavan'i Jesosy nitiavan'Andriamanitra antiana zay ny ena zany dia ataovy ny sofinao mihitsy ny ianao any dia sainy tsara. Ny problema raha vao misosa be eto ambavatsika eto ny teny dia adinidinitsika tsara ny sosany raikitra ao ary isa 2-3 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny nomena ny zanany lahatokana mba tsy ho very tiana fa tsy voatonoko tsara izy fa mivadika ny adoko rehefa mandeha kelikely fa zay azonao moa zany aikay zany ny tanjon'i Jesosy mba hahatonga anao tsy ho very. Fa anana inona anana fiainana mandrakizay. Atao miaraka mamaky tsika senao ny jaonina toko 10:10 le tena ny tompo zany milaza izy hoe tary amin'ilay tapany voalohany hoe ny mpangalatra tsy avy ny devoly zay raha tsy angalatra sy amono ary andringa fa izao ny tompo avy alefa miaraka ary tsika senao izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Amin'ny teny anglisy io dia zao le teny hoe but I come so that they enjoy life and enjoy it to the full. Tiako be zany anao zany enjoy teny ankely leo akaikinao enjoy makafy dika zany sakaiza azonao ve makafy ny fiainana be dia be. Diso fankafizana mihitsy tsika matetika zavatra dalain'ny fahavalo tanjon'Andriamanitra amintsika, tanjon'ny Kristy amintsika nanantsika fiainana ary fiainana tsy n'importe quoi, vie en abondance hoy izy amin'ny teny frantsay, fiainana be dia be. Aleo aloha raha mipetraka dia samy mandinika akipy 3 secondes aloha ny maso dia mandinika hoe ça veut dire Jésus, est-ce que je suis en train de vivre une vie en abondance? Ça mandinika raha ohatra ka non valiny
dia raina ny tompo fa tonga eto ianao ndao fa atoritsika anao mihitsy fa zay nahatongavan'i Jesosy fa tsy hoe rehefa ripaka olosea indraindray me mihitsy amin'iny tsy hoe meako raha hoe misy olona maty fa rehefa maty le olona dia zay vao atao hoe rest in peace or sakaiza zao angeny manomboka zao ngeny iainany zany iainako zany fa ndao rangasa miaina tsy hoe akory hoe rehefa maty zay vao hoviana ihany avao maty zay mihitsy ny tedaviny devoly inona moa ny aloha inona fampidirany devoly ao anatin'ny saingy olona fahafatesana or sakaiza fiainana be dia be zay le ameny tompo antsika inona nataon'i Jesosy tety ambonin'ny tany andao vakina mihitsy indray ty Hébreu 4:14-15 miara-mamaky amin'ny anaran'ny tompo koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba hanandray izany koa izy mba handringianany amin'ny fahafatesana ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandanany fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotra ny fahafatesana andao gotentsika tsara tsakoana be mihitsy izany teny izany azonao ve io naresaka alohinina fotsiny any azonao ve fa tena esprit diabolika mihitsy ny any ambany tenenin'Andriamanitra mazava ny herin'ny fahafatesana ny devolony miazona azy fa izao nefa zany mihitsy nahatongavan'i Jesosy tonga zaza kely tena hoe teraka dia nasiana kosy tsy haiko zany zay kosy atao zany tamin'izany dia tena lehibe olombelona 100% satria manino amin'izay izy mety maty amin'izay izy mety maty ka nosotomy ny teny an-tanany devoly ny herin'ny fahafatesana fantatra moa fa tsy misy heriny amin'izany tsy manana heriny izany tsony fa ny ataony devoly dia ataony repete ny isa-taona ary atao mihitsy zay ampidirana n'izany any anatin'ny olona hoe tsy maninona tsisy mampitahotra ngefa juste matahotra kely dia mahafinaritra be no tsy efa nijery film horera izako kosa samy efa nijery film horera daholo ohatra se dia ohatra anao pro zany manao pro miaraka film d'horreur nijerena fidina mihitsy ilay tena mampitahotra indrindra iny satria ohatrany hoe tsara be mihitsy ilay be adrénaline be zao tsy hoe tery ny saiko raha avako fa angamba mba malalaka ihany ty saiko ty fa andaotsika asianao hitandrana fa tia ny devoly tellement very tanteraka mihitsy izy tamin'ny mitsangana tamin'ny maty Jesosy anka misisika moramora izy inconsciemment dia tsy azon'le olona zany mieritreritra hoe izay manao an'ity zay dia tena maharesy an'le izy nefa kay andevony tahotra ny fahafatesana ny olona dia andevony tahotra fahafatesana fa zay nahatongavan'i Jesosy nandringana ny devoly sy nanafaka atsika ny tahotra ny fahafatesana rehefa azonao tsara nataon'ny tompo rehefa fantatrao hoe le miandry atsika fiainana be dia be fiainana mandrakizay manomboka atika hatrare fantatrao izany fahafatesana zany za taloha natahotra kely ihany dia rehefa nandeha ny fotoana dia tsy natahotra amin'ny tenako tsony fa zange efa fantatra hoe direct any an-danitra tsisy hevitra mihitsy tsy hoe satria izany ny masina be fa satria izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra zay manana ny zanaka manana fiainana fa avy eo dia misy fotoana matahotra n'ilay zanako vavy roa kely indray raha maty indray anefa ka mbola kely ireo problema kaikay tsisy atahorana mihitsy na kely azy satria dia miazona ny herin'ny fahavelomana no miazona rehefa tia no faty dia maty ary rehefa maty tsy tapitra akory fa juste mipita kely fotsiny dia vao maika tsara lavitra tena azoko be misy le tena Paoly hoe fahafatesana ny azoko tombony toy izy antsika asianao inona nataon'ny tompo amin'izay nanao
ny amin'ny efesana toko faharotany enin'andriamanitra hoe andriamanitra manan-karena amin'ny famindrapono ny alehibean'ny fitiavany izay nitiavany antiana nitiavany anao na dia fony mbola tamin'ny maty ny fahadisoantsika ary tsika tsy miankina taminao ane dia nomeny Jesosy ahavelona antsika ao amin'ny Kristy. Fahasoavana ny hamonjenantsika nataon'ny tompo tamintsika. Fantatrareo ny tenin'ny tompo any amin'ny Petera voalohany toko voalohany anjiny 7:20 fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volamfotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nitindrazana. Fa inona hono nanavotana antsika? Ny ra soan'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy betibetina. Tsotra be ny tantara. Mikidina peny devoly sekely. Tsika senao nge kidina peny devoly daholo ny olona voateraka. Fanalohana no rançon ahafahana mividy anao indray. Tsy misy rançon lafo noho izany. Fantatrao hoe tena lafo vidy indrindra ianao satria ny ran'le zanak'Andriamanitra no tsy maintsy nalatsaka dia izay vao fonjy ianao. Tsy hoe mbola latsaka amin'ny Pâques 2024 arse fa efa latsaka ho anao. Izany angely nataon'Andriamanitra Poetiana faharoa toko fahasivy toko fahavalo andininy fahasivy efa tsy toko fahasivy andininy fahavalo toko fahavalo andininy fahasivy ndao nefa vakina amin'ny anaran'i Jesosy miaraka fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelo. Androany aho te hisarika anao manokana amin'ny sakrifisy nataon'Andriamanitra ho anao. Tena sakra be total mihitsy satria fantatrao moa tena tianao loatra Andriamanitra. Izany teny izany efa henoko foana izany zato no be azy natao ny fiainana tao amina famille kristianina. Efa azoko foana izany tia ho ny Andriamanitra tianao Jesosy. Fa ohatrany tsy tonga saina tamin'izany raha tsy nisy dona be izay fiainako tamin'ny 2014 za tamin'izany efa tamin'ny 88 efa nandray an'i Jesosy. Fa 2014 nisy dona be mihitsy tao fa tao any conscient hoe hoay kay tia Jesosy. Indraindray nge fantatro ato anaty lohako ato fa tsy tonga aty anatiko aty azonao an-tsaina ve izany zavatra nataon'ny tompo izany fa tena tianao loatra io Jesosy io. Tandremo raha afako fa fandrika goavana be be sy ny maro. Iresaka tsara amin'izay sao tsika senao hoe sahi miavaka miteneniko anao tsara aloha ny background hoe aiza izany fa misy fanjakana anankiroa aiza ny misy anao. Hitanao ao amin'ny Matio ao toko fahafito ndao ndray ara-makitsika alefasy tsika senao miaraka amin'ny anaran'ny tompo hoe andiny 17:7 midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Ny fanontaniana izany dia izao ianao ty aiza ny lalana misy anao? Aiza ny lalana misy anao? Sao matetika ny zavatra tenentsika rehefa amin'ity azontsika ity le azonao zany le azo eny indraindray zany tsika senao teteny hoe bon le izy aloha azoko ihany zany za azoko hoe ohatran'ilay kristianina fa za tsy tena hoe teo ohatrany fanatika be loatra fa aloha mba eo amin'le ampivony juste eo amin'le ampivony zakaiza tsisy ampivony soit ato amin'le anankiray ianao soit ato amin'le anankiray fa lalana anankiroa ihany ireo lalana makany amin'ny fiainana dia lalana makany amin'ny fahaverezana. Anao ny safidy makaiza ny lalana tianao andehanana
tenen'le tenin'Andriamanitra teo tsara mihitsy fa malalaka be, na le vavady aloha tonga dia malalaka be, dia be da be ny olona makany. Ny sarany anaty saiko izany dia ohatran'ireny autoroute be ireny, dia manitevaka ny daholo le tsy atao hoe autoroute be. Tsy haiko ianao raha efa tany Madagasikara antsika tamin'ny misy fotoana tamin'ny oviana zao nisy grevy be farany. Rehefa le misy grevy be misy rotaka ireny mihitsy taontsika hoe 2009 efa teraka ianao tamin'izany bien sûr ireo koa dia mbola tsy teraka tamin'izany tsy mampime. Hitanao rehefa amin'ireny rotaka be ireny dia misy olona be da be miara-miazakazaka, saina izany hoe miara-mandihy miazakazaka ny daholo ilay olona. Dia rehefa ohatran'izay ianao izany mandeha avy aty sens contraire dia manontany fa hoaizinareo e, tsy hay mihitsy fa dia mandeha fotsiny aloha, mandeha tena sakory camouflage azy. Indraindray tsika senao tsy fantatritsika koa hoe makaiza izy izany, izay mihitsy ny tadiavin'ny devoly ahatonga anao tsy inconscient fa fahaverezana ny farany. Za miteny anao tandremo, tsy izany no miteny anao re fitaovana fotsiny fa ny tompo no miteny amintsika, fidio tsara ny lalana, tsy voatery izay andehanany be sy ny maro dia mety. Misy teny gasy tsika izay, misy teny gasy tsika izay hoe tsy ny tany ny fady, ahoana ary ny toy an'izay raha tadidinao, fa ny vava-bahoaka enjana ny vahoaka manahirana, asody manahirana ko lao ihany aloha mba miaraka amin'ny besomaro. Indraindray tsika senao mieritreritra amin'ny resaka demokrasia zao aloha tsisy demokrasia mihitsy aloha anaty baiboly tsisy an'izay eo. Sao dia anao mieritreritra hoe tenin'Andriamanitra ny hoe ny hevitry ny maro ny antsoina hoe hevitr'Andriamanitra. Tsy tsy izay, tsy demokrasia ka. Amin'ity androany ity dia teny aminao tsotra hoe anao ny safidy, misafidy tsika. Dia Deutéronomie 3:7 milaza hoe ny antso ny lanitra sy ny tany an'io vavolombelona hoy ny Tompo. Fa efa nataoko teo anatrehanao ireo ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana amin'ny fidianana ny fiainana mba ho velona ianao. Hitanao io Andriamanitra io depuis le début mitady olona miavaka izy, mitady olona miavaka. Ao amin'ny Nomery 4:4 ao misy exemple an'izany. Nomery 4:4 misy tantarana espion 12. Efa ry le tany Kanana, hiditra ny tany Kanana io zany ny zanak'Israely hoe io tazana, tonga tsika ndana ho Mosesy ndana ataovana misafitany daholo amin'tany aloha nareo amin'ny 12 mirahalahy misafitany. Rehefa tonga tany zareo ny anankifolo tamin'ireo niverina ny teny hoe impossible, tsy vita io fa satria grave be, géant be daholo ao. Tsika raha ohatra ny tsingongotra kely manoloana an'ireo, ohatra ny tsingetana, izay le fiteniny azy ao. Fa i Kaleba, ndovaka itsika nge ny toe-po nananan'ny Kaleba ahoana ny nahitan'Andriamanitra azy, fa kitsika ny 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo hoe fa ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa satria fanahafantao azy, ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia entiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy sy ny zanany any, izy ary ny zanany andovy izany. Fantatra moa tian'Andriamanitra andova ny tany Kanana mihitsy ianao zany le promessin'Andriamanitra atao anatin'ity baiboly ity. Atsika sy ianao ao amin'ny Jesonge zany fa zao tsy ahita akory fa miareta atory eo se. Raha ohatra ka mijery Andriamanitra, mizaha Andriamanitra isan'andro mahita Kaleba vaovao ve izy? Tena mitady Kaleba vaovao ny Tompo. Misy fanahy hafa ve any anatintsika? Parmi andreo mpiara-miasa amintsika
parmi an'ilay olona ny voisin sy ny rehetrarehetra ny samy gasy rehetrarehetra afaka miteny ve ny tompo hoe itiana mpanomboko kosa wow ianao ve afaka miteny an'izany aminao koa ny tompo androany miteny ve izy hoe ianina tsy haiko le prénom anao iny fa na hafa ny tao aminao sa rehefa jereny tompo dia on n'arrive pas du tout à distinguer izy izy amity so dia zany chapitre hitanao ny amin'ny Daniela toko voalohany misy tantara tsara tarehy be ny tantarany zalahy misy noble andeha nalaindry Nebokadnezara nalainy Babiloniana Hobabo ny fireneny Joda tamin'io tantara iny dia nalainy manokana ny noble taranak'andriana tao anatin'izany ry Daniel, Sadraka, ry Sadraka, Mesaka, Abednego zay ny anaran'ny Babiloniana moa fa Azaela, Anania, tsy tadidiko daholo ny anarany mahebreo jiosy azy fa izao le tantara tao anatin'io nentina dia hoe andao nareo raha atao tsotra be amin'ny tentsika andao atao lavage de cerveau et lavage de ventre et tout ça lavena daholo fa avadika ohatran'ny Babiloniana reto fantatrao moa fa zany tia ny fahavalo atao amintsika nge tia ny devolontsika senao avadika tsara mitovy amin'izao tontolo izao fa jerenao kely ny fiavahana tao anatiny anjeny fahavalo indray raha tsika senao mamaky ny tenin'ny Daniela hoe inona ny zavatra nataony ary Daniela niny tao ampony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanany mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba havelany tsy andoto ny tenany ianao ve zany misoratra atao anaty baiboly ato zany modèle ho antsika senao fa mitady Daniela vaovao koa io Andriamanitra io hitanao le izy naninona hoe Daniela niny ahoana tsara le natao niny tao ampony nga io mety comme ça hoe za efa padray fanasany tompo efa baptisé efa tsy haiko daholo izay tonotonononao rehetra dia tonga dia mandeha ho azy comme ça fa miavaka ianao non mila miny volontairement ao anatinao ao sainao nge raha ianao tamin'ny plasandry Daniel ianao zany babo eritreretra daholo mihitsy zany ianao zany alefa sesy tany any amin'ny tany anankiray fa tonga tany ianao dia nahazo faveur nge zany azondry Daniel zany hoe ho isan'ny olona distingué be miavaka amin'le fijerin'le Babiloniana zany hoe andao nareo omena sakafo ny mpanjaka omena divay ampanjaka ka ianao teo amin'ny toerana zany dia isakafo ianao hoe adala ry Daniel tonga dia hamihafa ny zavatra zara raha misy oravako indraindray ianao rehefa tonga aty amin'ny tany mandroso aty dia tehiteny ianao hoe aosety tamin'ny Madagasikara rehefa tsy fidy ny kotontonga re tiako tsy tonga dia alao profita safady le izy nge afaka profitena fa aveo makaiza mitady Daniela vaovao mitompo hitanao ny Romanina toko 2:10 ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina ahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina amin'ny dika teny ombonana tsara tare mihitsy io moa amin'ny dika teny vazazany io teny anglisy do not conform to the pattern ny dikany misy lasitra hitanao ny tiany devoly avina asiana efa nahita lasitra na brique se kely lasitra na brique any tena misy dimension amina centimètre atsofoka le tany be iny dia avoaka avy ao même taille daholo le izy même forme izay mety tsara devoly nge manana lasitra tonga dia hoe rehefa jeune fille t'as quel âge ay 18 ans t'as même pas de petit copain
izao retara lasitra nge amin'izao tontolo izao hatramin'ny telefona nge fanaovany devoly lasitra raha vao tsy manana iPhone 15 Pro ianao dia problème tsy haiko aloha izay iPhone nanao any fa tsy maninona akory tsy hoe diso ianao raha manana an'iny fa les motivations inona satria tout le monde le fait tout le monde aty atany lavitra dada Sinel bye bah, j'ai trouvé un copain qui m'aime bien et pour bien économiser les choses on va habiter ensemble tena mifona saka izy fa tantaraiko anao eto daholo fotsiny fa lasitra zao tontolo izao no hoe tsy maninona hitan'izay voaniaretiny tsy dia maninona izany ho atsika misy anestesie tsy dia maninona alefa ny devoly dia ohatrany hoe tsisy maninona juste mba tsika nge présent foana rehefa makany am-piangonana on n'offense personne milamina tsara la izy ange tsy hoe milamina tsara fotsiny ny hafa fa ny fiainanao zaka miteny anao an'izany tsisy intérêt-ako mihitsy zany sakaiza fa intérêt ny tompontsika ho anao ahoana ny atonga anao samiavaka ho an' Jesosy izay ny amaranantsika azy tia misy tenin'Andriamanitra mahagaga ao amin'ny Apocalypse 12 manomboka ary amin'ny verset 9 ary izy mitantarany amin'ny devoly Satana devoly menarana ela zay fiantsoana azy ao dragona ambony ao dia miteny izy hoe mpiapangany rahalahy andro aman'alina ahoana ny fomba andresena azy teneniny tompo eto tsara ny fomba andresena azy ndao hoe raha tsika senao mamaky ny Apocalypse 12 amin'ny anaran'ny tompo hoe ary izy ireo naharesy azy no ndrany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty azy indraindray misy teny tiako hoe aza atao tena hatramin'izany aloha le izy tsy maninona raha mba fa inona dia hoe tena hoe na dia ho faty azy zange tsy raha salama tsony raso misy secret anankitelo zaraiko aminao amaranantsika azy ao amin'io lettre hoe PIA ny secret any atonga antsika senao hiavaka dia isika senao tia an'Andriamanitra sady tia ny olona izany raha teo nge nyteneniny tompo any amin'ny Matteo 2:20 dia mifaina amin'ny 3:70 rehefa nisy nanontany ny tompo hoe inona Jesosy ny lalàna lehibe indrindra dia teneniny tompo ny didy lehibe indrindra tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra ny fananao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ao ny secret an'io zavatra rehetrarehetra io atonga antsika sa raha mbola tsy tonga amin'izay tsika hitanao ny fivavahana kristianina taloha fandraisako anazy dia ohatra ny resaka hoe mavesatra be mihitsy satria moralina be tsy tiako mihitsy hoe mamaky epistily zany taloha satria ilay izy raha vao vakiana dia misy hoe nivokatry ny fanahy dia fitiavana ny fifalina tsy maintsy miezaka faly azy zany dia misy manontany fa naninonareo hoe nahazo toriteny mifaly dia miezaka mifaly miezaka mitia fa nga zany le fiainana kristianina kay tsy zany le izy fa le izy ny secret an'le izy lasa lovy amin'Andriamanitra ianao sakaiza izay ny tediavin'Andriamanitra ary andraso aloha tsy misy olona tafiditra any an-danitra indraindray zany ny olona mieritreritra an'izany hoe bon ataoko mihitsy zany zay atafiditra any an-danitra anahy inarany atao hoe ay mila tsy dia miteny ratsy loatra ter hoe tsy teny matahotra any amin'ny afo be andraso aloha tsy haiko tsy hoe haforiana zay no miteny efa kely sisa vaza manahy ianao fa meko ohatra ngenao manahoana miinteressé anao ve ty lanitra tantaraiko anao ty
raha le lanitra tena hoe tsisy problema mihitsy zany le izy tsara be zany a sady tsy misy hoe papier-ndrasana tsy misy hoe olona mandreraka tsy misy marary nify a tsy misy marary kibo règle tsara be kamby zany a any ohatrany tsara zany a tsy misy vady midaroka zany ngamba aloha mety tsy misy mihitsy aty tsisy mpanenjika hofatrano a tonga dia tsisy taksa hoe tena tsisy tsara be zany e tianao ve zany lanitra zany mety ho tiako koa zany tiako zany fa manahoana raha zay le lanitra zay rehetrarehetra zay ho tena vrai daholo zéro problème fa mbola miintéressé anao ve io lanitra raha ohatra ka misy an'izay rehetra zay fa tsisy jesosy eo amin'le izy saino hoe mandinika elo hoe miintéressé anao ve niditra any an-danitra raha ohatra ka tsisy problema le izy fa zany hoe tsy misy jesosy fotsiny ao anatiny dia hoe ngamba ianao za mainka amaly amihitsy satria ianao kristianina be dia ay tsy mety kosa zany hoe tsisy jesosy zany aizako ny lanitra tsisy jesosy fa rehefa zoina dia ianao fotsiny tsika senao hoe ba hoe eny hafahafa aloha le hoe tsisy jesosy le izy fa zany hoe rehefa tsisy problema aloha dia ça me va e dia lazaiko anao tsotra be fa tsy tafiditra ny lanitra ianao zany satria nahoana satria ny olona tafiditra ny lanitra dia zay olona tia an'Andriamanitra ops io zany zao tsika senao hoe ahoana hoy aho taminao hoe TIA zay ny fanalahidiny hoe ahoana ny ahafahantsika senao samiavaka ho an'i Jesosy te fakitsika senao ny te inona ny te tezaiko tia ny tenina ny saiko tsy possible mihitsy ianao tia olona anankiray a raha ohatra ny hoe zao zany ianao dia atoro olona hoe tia vadase vadio io izako koa ny isan'izany zay ngamba ianao hoe zon'olombelona mihitsy nefa hitsakitsahanareo amin'izany non tsy afaka mijoro zany ianao tsy afaka mijoro ho ana cause anankiray ianao raha tsy fantatrao le cause ary zay ny tena fototra mahatonga antsika sainao tsy tafarisaka izy satria tsy fantatritsika le arena be ao amin'Andriamanitra ny tena ny tompo a manome fenitra vaovao atsika hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra taloha ary se a matahotra be ny sitrapon'Andriamanitra ao taloha miainao zany zany raha mandinika be an'ity tenin'Andriamanitra ity a oui bien sûr ao vakina fa mandinika be any sao dia problema be eo a miditra lalana zay tsy hidirany rehetrarehetra eo a sao dia miteny hoe misarah mianina za tsy saraka za tena natahotra be ohatranao koa taloha fa iny mampatonga matahotra satria tsy azoko tsara fa kay ny sitrapon'Andriamanitra manahoana ny qualité an'izany sitrapon'Andriamanitra any ohatra ny ahoana tsara ankasitrahana ary marina fantatrao moa fa ny best hainao zany best meilleur ao anao dia ny sitrapon'Andriamanitra fa atao ny devoly zay atonga anao isaina hoe tsy zakako mihitsy zao zany tsy vitako mihitsy zao zany laingany devoly zany tsy sakaiza laingany dia zay ko tia ny tenina ny saiko hitanao ny jaona toko 9 andiny faraiky amin'ny 7 sy 13 miteny ny tenin'Andriamanitra hoe raha maharitra miteniko nareo Jesosy dia ho mpianatra tokoa dia ahoana ny toy andao iara-maka ny toyany ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina manafaka nareo tsy ho andefo raha tsy mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao mianatra an'io ianao a dia tsy fantatrao mihitsy ny marina tu ne sais même pas la vérité sur toi-même na ny identité anao aza tsy fantatrao any ka zay lazain'ny olona dia eritreretina hoe zay no izy rehefa misy miteny ny olona ianao tsisy lana azy mihitsy dia zay ny ao anatin'ny lohanao rehefa miteny le dadanareo tany an-trano hoe nao dia tsy mitovy amin'izany na ny amin'ny zokinareo mihitsy dia zay ny identité anao tsy zana mihitsy ny identité anao tsy fantatrao ny mahay anao anao amin'izay so raha tsy vakianao ny baiboly tsy
fantatrao ny lovanao, ny héritagenao. Hainao moa dikany hoe maty Jesosy, tu as accès à l'héritage. Dieny zao, zany le fiainana be da be, fa tsy azonao le izy dia zany no mahatonga anao mikafir $1 de plus. Mampalahelo. Raha vao tsy azonao ny identité anao, tsy azonao ny mission anao eto ambonin'ny tany dia reraka foana ianao ary tena andevozon'ny vola, dia andevozon'ny fitiavana diso, dia andevozon'ny zavatra n'importe quoi rehetra ty. Salamy 119:11, ahoana hoy ny tenin'ny tompony ary mamakintsika hoe ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy anontako aminao. Tezaiko ty ny teny ny saiko, mila tezaina. Ianao angeny manao an'izay fanahiana izay inona no mivezivezy ao anatin'ny sainao sy ny fonao ao. Manasa vilia ianao dia tu as encore le mec dans ta tête. Sakoa ny tena ohatran misy taloha. Rehefa amoureuse amin'ny olona izay ianao dia gravy zavatra rehetra dia hitanao daholo izy. Ary dia lasa ny fiainanao misy dia feno azy manontolo. Tsara mihitsy le mity fa izao indraindray tena manandevo zany. Tenin'Andriamanitra ny raketinao am-po enonao Salamy 119:97 miara-mamaky indray tsika senao. Endre ny fitiavako ny lalanao, fisaintsainako mandrakarivo zahay. Hitanao ny tena mampidepra. Bon, zafady amin'ilay teny hoe midepra, déprimé. Azoko mihitsy fa aty zany lava be mihitsy le hiver. Voaravako. Fantatrao ny tenin'ny Tompo ampy ny fahasoavan'Andriamanitra hiatrehana an'izany. Tsy hoe mandeha logika koa zany, logika be mihitsy hoe midepra. No mahatonga anao midepra atao anatin'ity la tête-nao ty. Satria atao anatin'ity et tu ne fais que penser au problème. Voilà. Dia hoe gambe na hoe kaitina tsy tangefa olombelona ihany zaravako efa ela be tsy niteny an'izay tsony, sady mizara amin'ny olona foana hoe esory amin'ny vocabulaire amin'ny fiainanao zany hoe olombelona ihany ianao. Fa sahi miafaka, oui olombelona daholo tsika fa tsisy tena olona. Fa olom-boavidy ange, racheté tamina rano Jesosy tena lafo vidy be. Olona manakaja ny fanjakan'Andriamanitra ianao, olona etoana ny 100% citoyen du ciel. Zangy ianao. Fa io miankina amin'izay sainao. Any amin'ny boky Noabolana any dia izao ilay teny hoe l'homme est selon ce qu'il pense. Azonao? Tu es ce que tu penses. Rehefa hoe ianao ohatra midepra zany jerenge, afaka 10 minitra dia tena midepra mihitsy ianao, tadidinao daholo ny fiainana mandreraka be eto ambonin'ny tany. Ahoana ny ahatongavana ho samiavaka ny faharoa ao anatin'ilay hoe TIA, tia. Miara-mamaky indray tsika senao. Iainako ny tenin'Andriamanitra fantatro. Voalohany lazaintsika teo zany, andao mianatra tenin'Andriamanitra, mamaky tenin'Andriamanitra fa tsy hoe tany krismasy ianao zany tena manamak baiboly dia tamin'ilay anao niraisina hoe niraisina katekomena dia mamaky baiboly ety anoloana ety. Indraindray ohatran'izany zany tamin'iny ianao namaky baiboly farany dia rehefa aty am-piangonana vakiana io baiboly io, fa tsy vakiana fotsiny ianarana, alefanao mihitsy ny sainao miaraka amin'ny fanazavany fanamasina. Fa tsy vitan'izay risea. Iainako ny tenin'Andriamanitra fantatro. Ampiariko ao anatina vie d'obéissance. Tsy possible ho tafiavaka mihitsy ianao raha tsy maka an'ilay fanapahan-kevitra hoe je vais obéir. Fanapahan-kevitra ny andrasan'ny Tompo aminao. Dia ny teniny any amin'ny Philippiens 2:13 miteny hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Fa ny fanapahan-kevitra tsy afaka alain'Andriamanitra mihitsy, ianao no maka azy. Jakoba 1:2-5 miteny hoe aoko pakatony teninareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.
impitsika sy ianao mamitaka ny tenantsika efa elapengenao nanao sekolelat efa tao jobily any fa izao ndra namita tena ihany mandinika ny fa zay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadiny fa mpanao ny asa dia ahoana le olona dia ahoana hono le olona dia ahoana hono le olona sambatra tsy manao blagy akory Andriamanitra tsy dia sy animeza ny tantaraiko anao zany fa marina ary hitako tamin'ny fiainako fa marina mahasambatra ry sakaizo Jesosy io fa tsy ahita an'izany mihitsy tsika raha tsy ao anatina vie d'obéissance fiaina mpankatoavana tsy hoe zajerenao eny alefa sy fankatoa inona aloha le ankatoavina ay ve le mamonjy STK mety amiko zany ter fandeha ina indray hoe no sexe before marriage ve tsy misy sexe avant mariage zany angery sakairaka tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zany dia izy ianao zay kosa aloha sy afa-pamindra fo ny tompo zay tsy vita sakaiza lalina peu teo misambatra ianao amin'ny asanao amin'ny fiainanao ahoana le Salamo 119 andinin'ny fahasivy inona ny arovany zatovo ny lalakaleany tsy ho voaloto fitandremana araka ny tena io tsisy mazie hoe lazaiko anao tsy mahafaty antoko izany no mankatoan'Andriamanitra sakota fa ça vaut la peine ao amin'ny Salamo 1-2 zao ny tenany tompo sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainandratsy fanahy tsy mijanona eo amin'ny lalana fale amin'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira hitanao zay le sa miavaka tenenin'Andriamanitra tsara hoe samiavaka sambatra lalàny Jehovah ny sitrany eny lalàny no saingisainy andreo manalina dernier point antsika amin'ity anio ity hoy tsika hoe TIA voalohany zany tezaiko ty ny tenin'Andriamanitra ny fiainako faharoa ina le lazaintsika teo iainako ny tenin'Andriamanitra fantatro fahatelo zany zao ahoana ny ataontsika ampitaiko amin'ny fiainako ny tenin'Andriamanitra fantatro iainanao le izy hitanao ny fandrika ataony devoly amin'ny fiainantsika dia ohatrany hoe mijanona eo amin'ilay faharoa hoe za kosa mba efa mba ataoko ihany efa manao sitrapon'Andriamanitra fa le hiteny amin'ny olona kosa aloha hoe tia anazy ve ny tompo dia hoe mitory aminy ve aloha pasteur aby manao raha hoe tena problème zany sao dia hoaiko eo tsika sakaizy tsy ny recruter agent secret akory Andriamanitra tsisy hoe agent secret alanitra fa ndraitsika senao manao agent secret tsisy azany ao anaty baiboly fa ny tenany tompo mila zaraitsika hitanao amin'ilay apocalypse 12:11 teo hoe ny andresentsika ny fahavalo ny devoly dia ny rany Jesosy Kristy ny rany zanak'ondry dia niteny filazana azy zay le faharoa teneniny ao zany teny filazana azy zany hoe parole de leur témoignage ny témoignagenao izay hita sy teneninao zarainao amin'ny olona hoe za nge nivavaka tamin'le papier za nge nivavaka samy teny ianao fa tsy misitrisitrika de Timothée 2:2 manambara hoe zay zavatra efa renao tamiko i Paul tamin'ny Timoty dia ampitao amin'ny vavolombelona mahatoky koa izay ahay ampianatra ny sasany koa Matthieu 28:19 hainao loatra zany ny tenan'ny tompo mitsika miteny hoe mandehanareo dia jerijereo zao tontolo zao io zany ako ve le tenin'Andriamanitra ao Matthieu 28:19 atao inona hono le olona manodidina antsika
atao mpianatra ry sakaiza tsy hoe ataotsika mpianatra tsika hoe videoly ataoko mpianatra fa atao mpianatra Jesosy le olona atao mpianatra Jesosy. Any amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 anjiny 4:10 hatramin'ny 7:10 rehefa nanao an'ilay tsangan'olona be iny Nebokadnezara dia niteny hoe tsy maintsy mekohaka amin'io daholo nareo rehetra zay tsy mekohaka amin'io atsipy any anaty laforo. Dia nisy telo lahy zay tsy nanaiky ekohaka, i Sadraka, i Mesaka, i Abednego. Zao ny ianarantsika kely ny zavatra niteneniny zareo eo amin'ny anjiny 4:10 sy hatramin'ny 7:10. Namaly any mpanjaka i Sadraka sy Mesaka sy Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Lasa aloha nyteny izany Nebokadnezara teo hoe ankehitriny raha miomanareo amin'izay andrenesanareo ny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny zavatra rehetrarehetra io ka miankohaka sy mivavaka amin'ilay sary olona nataoko hoy Nebokadnezara dia tsara izany, fa raha tsy mety mivavaka kosinareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty laforo misy afo mirehatra, ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany. Nivakiako mihitsy iny anjeny 4:10 iny mba hatonga anao alapazy tsara. Anjiny 4:10 dia namaly Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia hozy izy Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Zao no dia anjiny 7:20 ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra dia tsy notompoinay ary ny sary olona volamena izay fanatsanganao dia tsy ivavahanay. Sa mijoro na dia manimbotra ny aiko aza satria fantatro izay noko, fantatra izy telo mirahala tsara izay ninony. Ny problemantsika senao tsy fantatrao tsara amin'ny tena valeur an'izany hoe être chrétien. Anka lasa valeur any hafa ny tianao valeur anao. Fantatrao moa fa fahasoavana be fa manana ny valeur ambony indrindra eto tantsika. Fantatrao ve ninonao? Miverina tany amin'ilay apokalypsy teo tsika hoy ilay teny farany hoe tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Zay fanalahidy tian'Andriamanitra sy tia ny hafa. Za manana t-shirt anaovako ato izay moa zao ilay t-shirt zao ilay soratra amin'ilay t-shirt hoe I am number 3, je suis numéro 3. Dia variana foana ny olona mahita azy fa zay mihitsy ilay filozofian'ilay izy, zay mihitsy azay inony zay Andriamanitra ny number 1 amin'ny fiainako satria tia be loatra izy, tena tsapako be ny fitiavany, tena tonga dia amoureuse amin'io Jesosy io mihitsy ny hafa ny faharoa dia za ny fahatelo. Dia mety hiteny ngamba ianao hoe tina problème zany, hitsakitsahany olona zany nareo. Non, tsia tena épanouissement total 100% 200% satria Andriamanitra no mikarakara. Fa ny hafa Andriamanitra ny voalohany, ny hafa ny faharoa. Tadidinao ve ianao tamin'ny ianao tena amoureux na amoureuse tamin'olona? Gravy mahavita azy tsy mihitsy. Misy tantara mihitsy moa zany, tantara mety tsy tantara samy aina an'izany ianao zany raha mahatadidy raha ohatra ianao hoe saina nge hoe any Ivato nareo mipetraka dia ilay olona miaraka aminao any Ambato fotsy. Ndia ataontsika ny andogany fotsy pour mba tsy atao zavatra lavitra loatra. Fa io tonga anao manatitra an'io ay tsy vozonana mihitsy. Rehefa tsisy bus tsony dia andeha tongotra mihitsy ianao mody tsy maninona ry sena.
rapitsy maraina koa mbola tsy maninona averina ndray zay tsy olana satria ny olona volona ho fato any olona tena tia matetika ndray aman-dreny manana an'izay sentiment zay amin'ny zanany manahirana be rehefa miteraka ianao tsy haiko izy adolony efa mananjanaka fa rehefa marary zanaka kelinao io tena sitranao mihitsy hoe aleo rangahy jesosy aleo zany marary fa tsisy ka zany ny antsoina hoe tena tia zay toepo zay rehefa zay toepo zay ny manosika ny olona dia vonina ho fato ho an'le tena tia izy raha ohatra ianao mbola tsy tena samiavaka aza forsena ny tenanao fa zao ny atao trandrao ny fitiavan'i Jesosy anao trandrao hoe à quel point ce Jésus t'aime rehefa fantatrao zay dia Philippiens 1:21 no teneninao tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko manoatra ny fitiavanao ny fiainanao ny fitiavanao an' Jesosy dia hoy ianao hoe non samy teny non ianao amin'izay mila naovana anao ary samy teny ianao hoe zao no izy samiavaka ianao rehefa mazava tsara ohatra lenao ihany tadidinao misy fotoana zany dadanandreo sy mamanareo teny hoe tsy mahazo miaraka amin'iny ndraso Paoly aloha fa tsisy an'izay fa mihoatra lavitra an'izany ange midevoly isitona anao hoe non mijanona atao amin'ity zao tontolo zao ty fa ianao hiteny hoe za hiavaka satria tiako Jesosy koa raha mamarana azy zany tsika ahoana ny ahatonga antsika sainao samiavaka ho an' Jesosy dia izay koa tia ny teniny io saiko hiainako ny tenin'Andriamanitra fantatro dia ampitaiko amin'ny fiainako ny tenin'Andriamanitra fantatro dao hivavaka tsika sainao tiako mihitsy ianao raha andinika eo anatrehan'ny tompo aiza ho aiza ny fiainany ianao zao aza vela fotsiny hoe tapitra le zao dia midobodoboka be ny fonao fa mety andehiry ianao rehefa avy eo tsy zay fa alaivo mihitsy aloha ny filinina makeo amin'ny tompo ianao dia miresaka hoe Jesosy aiza ho aiza tokoa moa zany ndrao dia mandeha be mpitana be any amin'ilay lalana fotsiny ianao ka efa averezana ny ao akipio ny masonao dia mivavaha resahan'i Jesosy Andriamanitra rainay mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zay nanana fotoana tamin'ity an'io ny sainana nipetrahana kely andinihana tsara hoe makaiza tokoa moa zao zany fiainana izany andinihana hoe ndrao dia tonga dia ohatra ny besiny maro fotsiny moa zany zay ty mifona aminao Jesosy fa imbetsaka izahay tena resiny anestezia ny devoly voan'ny aretiny tsy dia maninona tompo amin'ity androany ity nomenao antidote tsara izay misaotra fa fanafody manasitrana ny teninao raisinay ny teninao fa kay tianay ianao kay tena nafoiny ainao ny sakrifie tena zavatra goavana be ahatonga anay tsy ho very ahatonga anay hiaina fiainana tena izy fa tsy fiainana efemera mandalo fotsiny eto ambonin'ny tany eto Andriamanitra miasao anatin'ny fiainana tsirairay avy ary dinio zahay fantaro ny eritreritra ihany anatina ihany mety mizavatra tsy mahakonsion anay kory ary sokafo ny masonay dia tia zahay tompo teanao dingana vaovao miaraka aminao makasitraka Jesosy ataonay mianaranao mivavaka amen amen iendry zareo misaotra ny zokitiana fanantenantsika amin'izay fampianarana izay ankehitriny-tsika dia manasa antsika tokoa Jesosy Kristy ampandrosana azy atao anaty fotsika ka manasa ny gropy Davidera natanteraka ny hira mitondra lohateny hoe tefeo ny voko
Anao tao anatin'ny fizarana teo dia afaka zarainao na koa tena hoe inona zavatra voarainao a mety misy taraikiraiky kely izy vao tonga dia afaka voamaika indray izy mahazo rehefa zarainao zay anao zao fitenenana rafa koa alefa asio mamaky lay fotsiny fa indraindray sarotra be zay mamaky lay zay fa eo aloha dia davary
Raha ohatra ka tsisy manafantaniana be avy hatrany dia afaka miteny hoe na mety misy hoe tovolahy ray dia tovavy ray ohatra mba mizara hoe ny azy zao zany ny zavatra voaraiko teo e, fa raha tsisy voarainao koa aloha zany le izy dia ao afaka ataontsika an'izay koa mamaky ilay samy olona ty sampianatra be tsy mintsika tsy maninana raha sady miteny ny prénom izy ianao dia mizara. Mety manampy angamba satria mbola tsy tapahantsika ny direct fa mbola misy direct amin'ny radio information moa ty zavatra ataontsika ity dia amin'izay koa afaka verenanao jerena kely rehefa nerinany dia iverina kely ianao jery dia afaka verenao ao. Mety manampy raha ohatra ka miteny amin'ny micro le miteny dia amin'izay eno any koa fa manjary tsy eno. Ary fasondray izy koa mbola te hizara zavatra voarainy aza mba misalasala io ndray na maitso volo na ninonina zay lokom-bolo mandeha afaka miteny daholo na ny lehibe na ny tanora na ny kelikely mety ahoary iza koa mbola hizara sy zavatra voarainy inona ny marikianao manokana mety misy teny ve na inona ny mitondra fanontaniana ny anatin'ny sermon. Misy moky phrase nanaitra anao rehefa zarainao ngety vao mainka ohatry ny hoe visia ny anatin'ilay olona indray koa. Jesy ny anarako Jesy namanokana na varinana le tenentina fanantenana hoe devolo manisy anao anatin'ny olona mba tonga anao ohatra hoe lasa hiana amin'ny planin'Andriamanitra efa nanomeny anao nefany ny zavatra teneniny amin'izao tontolo izao indray contraire azy ohatra hoe makany am-piangonana ianao atao anatin'ny olona mba hoe ohatra hoe atao lavage de cerveau na mamanto makany am-piangonana dia nefa kay tena hoe contraire azy zavatra zao hoe tena le devolo mihitsy no manalanao anatin'le tena d'origine anao créen'Andriamanitra anao mba tonga anao very. Sotra amin'ny Jesy fa tena manokatra maso be mihitsy izay au fond tena mpamitaka izay moa teny tompo any amin'ny Jaona toko fahavalo hoe ny devolo mpandainga sady rainilainga dia mpamitaka izy io izay le fitaka ataony fandremy mihitsy mba tsy hovoan'izay fandrika izay itsontsika mila mamantatra ny marina tsaritsika. Merci Jesy. Izy indray koa mbola te hizara ny voarainy ny mety fanontaniana ny anatin'ny fony misy tovolahy sy lehilahy moa ireo olona fa afaka miteny koa ireny raha sao aloha fahiteny mbola vehivavy mahafinaritra ihany. Io koa ny anatako impy tamin'ny za mbola tanora nandray Jesosy dia hitako hoe sampitra be lalana azo izay fampianarana izay androany satria raha nandinika raha tsy tanora lalana an' Jesosy mety efa nadany zavatra potipotika be fianako fa tena imbe zany hoe sambatra nareo naredady indrindra zany fa sambatra nareo akilo an' Jesosy fiaina fa tsy mampiantoka ary za moa zany efa olo dehibe dia samy miteny mihitsy hoe tsy mampiantoka ary ao anatin'ny fahatanjana tena mahery nareo zany
ao aminareo ny hery ozy ny tompo dia ampoy am' jesosy rehetra lazay dia amen. Sandro Michel ny anarako. Voalohany teny aloha dia misolo an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, dia faharoa manarak'izay fampitondràna fahavezam-boninahitra teny Andriamanitra mankasitraka ny zotiana asitraka reo mety eka ho an'i Jesosy ny amin'ny pisiny dia zavatra hoe zavatra mety ny ranavavitsina teo. Telo ny zavatra fintina hoentiko. Ny tena niraisiko androany tsy mivela amin'ny olo hevitra ngezabely izy ay miavaka les conclusions, les 3 points. Dia izao iay apartao ngezabely ty ay. Dia ny faharoa le voambolanao hoe fandrika be sy ny maro ngezabe ny amiko manokana tena tafatsatoka iny fantsika tompoko iny fandrika be sy ny maro. Ary ny fahatelo ilay lasitra. Dia raha isafidy lasitra raha te hiavaka miaraka amin'ny Jesosy dia aleo miditra amin'ilay lasitry ny tompo ao amin'ilay zioka tsara tarehy, ao amin'ilay zioka volamena. Fampitoy ilay fahasoavana arak'izay hoe zay ny lasitra lazan'i Jesosy ilay sitrapony mankatelina dia mitombo fahasoavana, mitombo ositra dia mankasitraka ihany koa ny fiangonana napetrano fa dia fahasoavana farany miavaka ho aty 31 oktobra ity fetiny maty androany eto Canada fa fetiny velona izy androany ary mbola confirmé Jesosy hoe velontsika ary tsy andro faty voaresy ny pisy fa sao dia fiadanana be izy shalom dia fiadanana ho atsika rehetra. Saotoko. Amen. Velona mihitsy célébrons mihitsy ny fahavelomanao isan'andro ny manque pas isan'andro. Mbola misy tehizara ve? Mbola misy tehizara anankiroa dia misesisesy atsika. Ny androny nasarotra n'androany dia hoe tsika sy tahiany lanitra dia tena lafo be ny fidianan'i Jesosy atsika tao amin'ny azo fijaliana dia aokitsika tsy hanao ambanin-javatra noho ny fitapitaka ity amin'izao tontolo izao ka ampidina izay valeur be nomen'Andriamanitra atsika izay fa misy antony matontsika mividy lafo tamin'irany dia andao tsy haririana fahatany fotsiny izay fahasoavana be nomen'Andriamanitra atsika izay. Amen. Zavatra ny fomba hitenenako azy atao-tsaiko ato hoe za Jesosy tsy hitsindroka zoridinan'izao tontolo izao tsony azonao tsaina ho iny ataotsika za taloha nga tena nitsindroka zoridira-pitiavana la tena grave koa zany so ihany aloha fa nandalo tamin'izany rehetra izany dia afaka mianatra tamin'ny tompo. Za taloha tena nitsindroka zoridira miafirme ny anao izany indraindray eritreretiko hoe tena izy io kay volokitsay be le tafiko n'importe quoi mihitsy zany rehefa nazoneny Jesosy dia faly be fier d'être chrétien rehefa fantatro ny valeranao ny Jesosy. Mankasitraka indrindra zokitina fanantenana anakinika tsy amin'ny etaty Canada dia misaotra ny mikarakara n'izao fotoana izao fa tena ny fampianarana ny zokitina fanantenana androany fampizavatra navesatra tatompopo efa hatriny satria hitako hoe tena ilain'ny tanora indrindra ny tanora aty ampitan-dranomasina ny fampianarana ohatran'izany mba ampiverina ny fitoroany satria ohatran'ilay teneninao mitsiny hoe rehefa tonga aty dia il faut en profiter parce que y avait pas ça à Madagascar dia na dia hoe fananana ny Jesosy ary nantany à Madagascar dia rehefa varina ohatran'ny hoe niresaka teo zoko hoe Satana pro en contrefaçon dia kisarisarina fifaliana kisarisarina fiadanana kisarisarina ondrasany lehibe izany tena fiainana dia lasa on est en tant que jeune on est emmené à faire des compromis avec le monde dia tena marina mihitsy le izy hoe mampandrafy an'Andriamanitra sy ny izao tontolo izao eo amin'ny fiainana dia ohatran'ny hoe indraindray izy tellement on le voit tous les jours dia ohatran'ny hoe lasa zay le fiainana satria milomano anatin'izany dia lasa adino le izy hoe tsy izany anie le tena fiainana tsy izany anie nenao fa
ianao ny mponina lanitra dia misaotra betsaka koa satria ohatrany hoe mampatsiaho hoe tsy lalàna ny fiainana ny zanak'Andriamanitra. Baiboly tsy lalàna, tsisy zavatra mioblige atsika tsy hanao zavatra na hoe tsisy hoe zao tsy azo atao na hoe zao tsy azo atao, fa tena hoe fitiavana an'Andriamanitra manaovana ny sitrapony, ny fitiavana anazy no mahatonga antsika teo any an-danitra, fa tsy hoe fitiavana teo any an-danitra mampona anazy. Dia satria dia inona tena tokony hampinitiavantsika anazy satria tena tiantsika. Dia misaotra betsaka sy vidiana fanantenana mitondra n'izany zavatra rehetrarehetra izany androany mankasitraka tahin'i Jesosy. Za tena tia ampirisika anareo mihitsy hoe STK samihafa angamba aloha zany zao nareo hoe misy groupe samihafa atao afaka manana ambiance tsara vrai chrétien ao amin'ny tompo da tena ampitombo ile fiarahana manaova zavatra mihitsy afaka hoe ohatrany hoe ndraindray zany zay sary zay ny sary hitan'izao tontolo zao dia tsy lina amin'ny maha-kristianina antsika izy fa ohatrany hoe sarina coincé fa tsy hoe akory mikodana any amin'ny lalana ianao indray ny anao zavatra mampomeny lavitra noho izy tsy zay fa tena aseho antsika misy vrai plaisir, misy vrai bonheur, misy vrai joie, les vrais rehetra d'origine rehetra nge tiantsika ny d'origine fa fake daholo ny ankoatr'izay dia anjarantsika sy ianao raha tsy hainanao le tena d'origine dia tsy hainy hafa mihitsy le izy dia zareo nametraka ny fahalalana antsika. Oui. Mbola mamerina ny saonana izy tena fanantenana ny resina rehetra voalay teo. Le te amin'ny tia no tena nanamarika anao hoe tehizako mity ny ten'Andriamanitra ny saiko. Dia ny fanontaniana dia hoe inona avokoa ny fomba ahafahako hitaizako ny saiko mity ny ten'Andriamanitra. Inona avokoa ny fomba misy an'ilay tenin'Andriamanitra iny aloha ny anankiray ny Joba 22:21 teny hoe mifankazara amin'Jotoko. Tena mila mini aloha zany le Andriamanitra za eritreretina hoe endrasana zazany taloha ny andry an'izany hoe vina ary avo nisy fotoana namaky an'ilay boky Neny Lava, le biografia Neny Lava, tsy haiko zany nafantatrao le vehivavy tena vehivavy manam-panahy be tao amintsika tamin'ny asa mpifoazana tamin'izany. Dia namaky ny biografiany voalavana Germaine zay le anarany dia le anazy zany misy hoe niakatra tany an-danitra ao izy zany. Dia zany raha mbola kely namaky an'izany dia manantena mihitsy azy rovina ry Andriamanitra. Tsy mba sino mba misy mazava be indrena dia fotsiny kelikely eto amin'ny piano dia tena tsara be mahery be ohatrany efa ela zay koa mbola tsy nahita sia. Aza miandry zavatra extraordinaire fa efa noman'ny tomba ato avokoa ato. Ity tenin'Andriamanitra ity zavatra ny ataontsika aminy vakio ny tenin'Andriamanitra. Le hoe mamaky tsy vitany hoe mamaky fotsiny fa raha ohatra zany ka ataonao hoe eny ary vakiko gaso amin'ny anarany Jesosy ty vakiko ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitry tsy haiko mihitsy zany tsy tiako indray efa ndrasoa vadika fa tsy mety zay tsy ataonao tsato piso. Manana programme raha zao ianao midika misy hoe mofonaina misy programme be da be samihafa raha ty andafy tianareo manana fahasoavana be afaka mizavatra misy librairie chrétienne tsara be mihitsy aty jereva amin'ireny dia jereva ny programme mety plaire au Seigneur vakinao misy hoe moment avec Jésus zay tsara be zany tiako be mihitsy misy hoe misy isan-karazany méditation quotidienne fa inona ny teneniko anao manaova programme omeo an' Jesosy le programme hoe tia ny amakiko an'io fa tsy atao tsato piso magatany fanahy isaky ny anokatra ny baibolinao io ianao hiteny aminao izy fa izy no mampianatra
Andriamanitra hoy ny teniny Romains 5:5 hoe izy ny mampidina ny fitiavan'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra ny mampidina ny fitiavana eo anatin'ny fotsika. Zay io tenin'Andriamanitra izay voarainao dia mitaditadidio, mitadiditsika. Amin'ny radio vaovao-masoa misy fandaharan'izay hoe ombay mitadidy. Tantara kely ilay izy juste hitadidiana verset anankiray samihafa isan'andro. Afaka raisinao zany. Fa ianao rehefa mandray tenin'Andriamanitra dia raiso ilay izy dia tadidio, mediteo, tsy ny yoga an-tatsinanana akory no fototra amin'izany meditation. Faika daholo ihany zany ny hafa. Ny tompony zany miteny amintsika hoe zay medite ny tenin'Andriamanitra, mediteo. Mandeha ianao dia misaitsaina, mandeha milahatra eo amin'ny maxia hoe ianao dia misaitsaina. Ohatr'izao fotoana zany zao ilay tenin'Andriamanitra tamin'iny. Lasa misy exemple ana fiainana tous les jours, afaka illustrer ny fanahy masina ilay izy ao anaty sainao vao maika mipetraka tsara. Amin'ilay fotoana sarotra iny mihitsy mifidiana hoe tenin'Andriamanitra saina plutôt que ilay olana no averina foana ao anaty sainao ao. Dia ampiaro izay fantatrao dia hitanao hoe miamitombo. Izay ilay mitaizana saitsika ho tia arakaraka. Hitanao ny olana zany ohatran'ireny hoe voan'ny Covid ara-panahy reny tsika. Aloha ianao zany Covid inona raha ny signe anankiroa ny Covid fantatra ny be sy ny maro. Tsy maheno fofona arsy dia tsy maheno tsirokanina. Izay hoe voan'ny Covid. Ka tsika sirongy ohatra voan'ny Covid voan'ny Covid ara-panahy tsika. Raha ohatra ka mamaky Baiboly ianao dia tsy hitanao mihitsy ny tsirony dia manekely tsotra hoe tompo voan'ny Covid kaya. Dia makaneso amin'ny dokotera Jesosy kaniny kely dia ameny azy trop. Tonga tsy haiko na zany koa ny anareo aty tsy fantatro fanafodinareo fa omeny an'ilay tonga dia ao tia Covid tsara iny mihitsy. Arakaraky ny hinananao, hitanao rehefa marary ny olona dia tsy maheno tsiron-kanina fa tsy tenenina hoe dia atao anao zany fa tsy tehina-kanina ianao dia avela ianao zany eo. Fa ny olona tia ny olona io dia mamana azy foa mihinana ao fa tsy manina hoany. Arakaraky ny hinananao an'iny dia meniverina tsikelikely ny goanao. Ohatray mihitsy ilay izy. Ohatra mbola tsy hitanao tsara amin'ny tsirony izao aza akivy. Rehefa ny programanao dia hoe tao amin'ny tompo Jesosy voan'ny Covid anie izao zany dia ny tompo manasitrana anao. Voilà. Metsika ny toy amin'ny fotoanantsika. Mbola misy zavatra kely afaka miteny micro kely. Zafady. Oui, c'est qu'antany andramako exprimer la izy. Za manana zanaka dia ohatrany hoe rehefa marary zao izy dia na zanako na ny ray aman-dreniko na ohatran'izany dia ohatran'ny tsy hoe misankety ohatrany hoe marary zareo dia ohatrany hoe de toute façon eo Andriamanitra. Nefa ohatrany teny ianao teo hoe rehefa marary dia tokony hoe manao hoe tompo aleo zany marary eo amin'ny plasiny ve ohatran'izay ny azoko teo sa hoe nefa zako manao dia nefa za manasasasa ohatrany hoe tsy mitaintaina zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra nefa du coup tsy fantako hoe inona le mensonge zany le hoe tsy mitaintaina sa le hoe tokony hitaintaina ve za sa hoe ahoana. Trandrasoany aloha le ohatra niraisiko tamin'le resaka hoe aleo zany marary eo amin'ny plasiny illustreko aminao hoe rehefa tia olona anankiray ianao dia satrinao hoe izy tsy maninona fa zany maninona. Azonao azotsika zay sary zay fa le sarotsy hoe raha zay aloha zany ny sary io fa le hoe miaraka amin'ny tompo tsy hoe tsy misankete mihitsy tsika. Ndasoloka tsy misankete no logika be amin'ny maha-olona tsika zay fa hotsika hoe tsika efa le tsy hiteny tsony hoe olombelona ihany moa zako efa miala amin'izay vocabulaire zay tsika efa miakatra ambony kokoa dia efa manome an'izay soan'ilay vesatra ratranga zay zany hoe marary le olona
dia mamiany tompon'ilay vesatra dia hoe ilay Philippiens 4:6 miteny hoe tsy manana inana inona fa vadika vavaka ilay izy dia fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra no miambina ny fosiny saintsika après. Voilà. Oui, misaotra betsaka juste réconforter anao izay ok izy. Za zany mba te hizara kely dia izy hoe aza vela anakana ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny asan'ny Satana. Androany hariva zany ohatran'ny somary ohatran'ny nandalovana aretina kely tsaikotsaiko zay. Zay efa nana programa ho aty satria manana anjara fanompony. Dia nitao an-tsaiko hoe za te hanatrika an'ilay conférence aty sady manana anjara fanompona dia nitao an-dohako hoe tsy avelako anjakan'ny Satana izay programa izay fa tsy maintsy andeha za tena nalemilemy be mihitsy mbola mahatsirokanina sy fosina koa dia tonga tatya tafanatrika an'ilay izy ihany dia zay foana nataoko tao an-dohako hoe tsy maintsy hoatriako ilay izy tsy maintsy tongako ilay izy dia izao ohatran'ny tsapako velombeloka ihany. Ok. Ia misaotra antsika ny amin'ny fizarana sy ny fanontaniana teo. Hitrano toy